Faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy a. Misy hafatra fohy avy amin'ny Jesosy ho anao androany a. Dia manasa anao hanaraka hatramin'ny farany a. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 12 raha mamaky ao ianao a dia tena ahita lesona mahafinaritra be ary dia hozaraiko anao zany a androany a dia mivavaka mba hahasoa anao ty hafatra ty a, mba hanova amin'ny fiainanao a, mba hitondra zavatra mamy be amin'ny fiainanao anie Jesosy androany. Dia amin'ny anaran'i Jesosy a mpanetretena no hizarako anao izany. Tamin'izany fotoana izany ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 12 a, Herôda dia Herôda mpanjaka dia nampahory ny fiangonana ary Jakoba sy Petera no tantaraina eto a. Dia novonoiny Herôda mpanjaka i Jakoba ary Petera nataony tao an-trano maizina noho ny fitorianan'i Jesosy Kristy. Izany izao dia efa hitantsika fa avelan'Andriamanitra mitrangy eo amin'ny fiainantsika zavatra izay mety hoe tsy ampoizintsika mihitsy eo amin'ny fiainana. Rehefa tao an-trano maizina Petera dia nisy miaramila 12 miambina azy. Tena hoe gadra mafy be ny mamatotra amin'ny Petera ary rehefa matory izy a dia ho anelanelan'ny miaramila anankiroa ary mbola feno mpiambina vavahady misy vavahady maro miantaona alohan'ny fahatongavana any amin'ny fatorian'ireo gadra. Fa ny zavatra niseho dia izao: ny fiangonana dia nahery mivavaka ho an'ny Petera. Tao anatin'izany dia tena tonga ny anjelin'Andriamanitra, tonga ny anjelin'i Jehova, nisy mazava namirapiratra tonga teo amin'ny Petera dia niteny amin'ny Petera hoe mitsangana faingana, misy kina, fehezo ny kapanao. Dia nankatoa Petera. Ozy koa ilay anjely hoe tafio ny lambanao dia manaraha. Dia nandalo ireo mpiambina maro izay tsy mareny ininona fa ny anjelin'i Jehova no nitondra azy. Nandalo vavahady voalohany, vavahady faharoa, vavahady vy be any ivelan'ny fonja. Tafavoaka soamantsara izy ary lasa ilay anjely avy eo. Lesona voalohany ao anatin'izany dia izao a: tsy misy olombelona mahasakana an'Andriamanitra na ho firy na firy. Tsy misy fahefana eto amin'ity tany ity mahasakana ny fahefan'Andriamanitra. Tsy misy gadra n'olombelona eto amin'ity tany ity ka tsy voavahan'Andriamanitra. Na varavarana firy, na varavarana mihidy tahaka ny inona aza eo amin'ny fiainantsika, na zavatra tena hoe fiainantsika ohatra misy varavarana mihidy eo amin'ny fiainantsika, rehefa ny herin'Andriamanitra no hiasa dia tsisy mahasakana an'izany. Amen. Ny herin'Andriamanitra dia tsisy mahatohitra. Minoa an'izany ianao fa ny tenin'Andriamanitra dia manamarina an'izany amin'ny tantara maro ao am-baiboly. Ary rehefa hamamy fatorana amin'ny fiainantsika Andriamanitra, tsy misy mahasakana an'izany. Dia minoa an'izany ianao. Ny antony tena anisany nampietsika an'Andriamanitra dia izao. Inona ny antony? Tena nahery mivavaka ho an'i Petera ny fiangonana. Lesona ao anatin'izany dia izao: anjarantsika no mivavaka fotsiny. Mivavaka ny anjarantsika, miara-mivavaka amin'ireo miaramila an'i Jesosy, miara-mivavaka amin'ireo ray aman-dreny am-panahintsika, miara-mivavaka amin'ny namana, amin'ireny groupe de prière ireny, mazotoa miditra amin'ireny, mazotoa mangata-bavaka fa aza mitokatokana. Aza mieritreritra hoe vitanao samy irery ny fiainanao, mivavaka ianao dia vitanao samy irery. Miaraha amin'ny fiangonan'Andriamanitra, miaraha amin'ireny groupena tanora ireny, groupena ray aman-dreny, raha ray aman-dreny ianao miaraha amin'ny groupena vehivavy, raha vehivavy ianao, na raha lehilahy dia amin'ny groupena lehilahy, miara-mivavaka. Dia aza misalasala mangata-bavaka fa ny hery ny fiasa mivavaka marina dia mahery indrindra ozy ny tenin'Andriamanitra. Ary tena ny zavatra niseho tamin'io fotoana io dia tena nahery mivavaka amin'ny fiangonana ho an'i Petera. Ary dia tena tsy voasakana ny anjelin'Andriamanitra nidina namahan'i Petera tao anatin'izany fatoran'izany. Tao aorianan'izany dia ny fanaritaka miaramilan'ny Herôda
nitady any Petera, tena hoe nikorotana izy ireo a, ary nasainy Herôda nivonoana ny mpiambina, ireo mpiambina ireo. Ohatry ny azoko an-tsaina ny fikorotanan'izany tao anatin'ny fonja tamin'izany fotoana izany. Ary zavatra niseho a dia ny Herôda ary voalazan'ny ten'Andriamanitra dia hoe tsy nanome voninahitra an'Andriamanitra izy. Ao amin'ny andininy fahatelo amby roapolo a manao hoe nisy anjelin'ny Tompo namely azy satria tsy nanome voninahitra an'Andriamanitra izy ka dia nohaniny kankana izy ka maty. Lesona fahatelo ao anatin'izany dia hoe aoka ny fiainanao amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Omeo voninahitra Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Sao dia tonga amin'ilay fitenenana hoe ho lanin'ny kankana. Tsy te hahita an'izany Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Tian'Andriamanitra ianao ho avotra, tian'Andriamanitra ianao ho afaka amin'ny fatotrao io a. Tian'Andriamanitra ianao tsy hisaraka amin'ny mpiara-mivavaka fa hiara-hivavaka, hiara-hitolona amin'ny fatotra mahazo anao io a. Dia hidina ny anjelin'Andriamanitra. Hiazakazaka ny anjelin'Andriamanitra, hidina hiasa eo amin'ny fiainanao, hamany fantoranao. Ary omeo voninahitra Andriamanitra dia hiasa eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Raha fitiantsika ilay hafatra dia hoe voalohany indrindra, misaoran'Andriamanitra amin'ny zavatra avelany rehetra mitrango eo amin'ny fiainanao. Na fatorana, na toy ny hoe mihidy daholo ary ny varavarana, na toy ny any am-ponja aza ianao ao amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, na misy zavatra manahirana anao dia isaory Andriamanitra amin'ny zavatra mitrango eo amin'ny fiainanao fa hainy mitondra an'io rehefa tena kianao amin'ny fiainanao. Ary manaraka izany dia aza misaraka amin'ny fiangonan'Andriamanitra, miarahaba amin'ireo mpiara-mivavaka, mangatava vavaka ary tena hoe aoka hitolona-bavaka ny anjaranao. Ny anjaranao dia mitolona-bavaka fa ninona fatotra mahazo anao a, na olana ara-nofo io, ara-bola io, ara-pitiavana io, ara-panahy io. Rehefa mivavaka ianao, rehefa miara-mitolona amin'ireo mpiara-mivavaka ianao, izy anjelin'Andriamanitra hidina hamany fatoranao. Amen. Ary minofa ho avy ny anjelin'Andriamanitra tsy ho ela. Hiteny aminao hoe mitsangana ianao, fehizo ny kapanao, anao sikino ny lambanao, andao manarahà. Amen. Mibita sahady, mifalisa sahady. Fa na inona mahazo anao amin'izao fotoana izao a, aza miondrika hoe mijery an'io fatotra mahazo anao io. Minoa amin'ny anaran'i Jesosy fa ny herin'Andriamanitra izay avy any an-danitra mihitsy no hidina hamany fatoranao. Amen. Ary izay fiainana tsy manome voninahitra an'Andriamanitra rehetra dia ilaozy. Manasa anao ary namako, ilaozy ny fiainana izay tsy manome voninahitra an'Andriamanitra. Omeo voninahitra Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Fa Herôda mpanjaka dia lanin'ny kankana ary maty. Mba tsy ho tratran'izany anie izaho sy anao. Fa tena ame voninahitra an'Andriamanitra. Ary hiasa eo amin'ny fiainanao any ny anjelin'Andriamanitra. Hiasa eo amin'ny fiainanao any ny herin'Andriamanitra. Dia izay ry namako a, ny hafatra androany avy amin'i Jesosy dia mahery izy mivavaka dia ho tapaka ny gadranao rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.